ravoravo ampanahy fampizara amintsika indray ny tenin'Andriamanitra miditra amin'ny lohateny fa efatra isika eny amin'le hoe oios zany hoe zanaka. Matetika antonon'i Jesosy Kristy anaran'ny tenany zany hoe zanaka. Indraindray izy miteny hoe ny zanak'olona, indraindray izy miteny fotsiny hoe ny zanaka. Tahaka ny hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Nanambara ny tenany izy fa zanak'olona izy, fa nambara ny tenany koa izy fa zanak'Andriamanitra izy. Ary nisy fotoana izy nanontany ny mpianatra, ahoana ny filazan'ny olona ny amin'ny zanak'olona, dia ny mpianatra ny tenin'ny olona izy misy milaza hoe ianao Jeremia mpaminany, Verina, Isaia, ny anankiray amin'ireo mpaminany, fa ianareo manao ao iza. Dia Simona moa ny teny hoe ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Dia Jesosy mantsy azy hoe ianao ry Simona, ny anaranao koa to Petera, ary eo ambonin'ity vato lamo ty no oriko ny fiangonako. Mivavady ny fiainatsita tsy ary isy azy. Fa milohany nanambarany zay Jesosy an'izay vokatry ny fanekempo noho ny Petera izay, Simona zay. Dia izy hoe tsy ny nofo amandranina ny eo anao an'izany, fa ny raiko izay any an-danitra. Andriamanitra ray naniraka ny zanany, ary zay le oios, zanak'Andriamanitra izy. Mitovy natiora amin'Andriamanitra izy. Zay atao amin'ny teny frantsay nature divine. Mitovy natiora amin'ny, ary zay mihitsy nambariny izao sy ny ray dia iray ihany. Karaha ny laza hoe Jiosy hoe ianao hoe tsy ampy 50 taona akory dia milaza ianao nahitany Abrahama. Dia hoy izy hoe fony mbola tsy ary Abrahama dia fa izy aho. Tahaka ny manonona ny Yahoeko izy amin'izay. Zanak'Andriamanitra izy ary ten'Andriamanitra. Fa izy koa dia tonga zanak'olona, ary zay le hoe rehefa tonga ny fotoan'andro ny Galatiana 4:4 dia ny rahan'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy, ka rehefa nateraky ny vehivavy dia zanak'olona izany. Fa maninona tsy maintsy tonga zanak'olona izy? Mba akany ny toeran'ny olona rehetra eo anatrehany fitsaran'Andriamanitra. Dia olona izy ilay nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy gaga tsika raha tao anatin'ny fahoriana dia ny teny izy Andriamanitra nahoana ny dia mahafoy ahy ianao. Tena ny maha olona azy, maha zanak'olona azy. Tonga tamin'ny nofo izy, zany hoe tsy nitsahatra ny maha zanak'olona azy feno izy, ary tsy nitsahatra ihany koa ny maha zanak'Andriamanitra azy. Zay dia toetra anankiroa antsoin'ny Grika hoe diptikos, tsy mifanohitra, fa toetra anankiroa samy manana ny maha izy azy, tsy mifanohitra fa miara-dalana ary mifameno. Nanolotra ny aina izy amin'ny zanak'olona satria dia mananaina, fa naka ny aina indray izy amin'ny zanak'Andriamanitra azy satria izy no nisy ampiainana, loharan'ny aina, tompon'ny aina. Izy ihany manana zany fahafahana manatanteraka amin'izany hoe manolotra ny aina dia mandray azy indray zanaka. Fa maninona ny hoe ny zanak'Andriamanitra ny tonga taty fa tsy ny ray? Dia satria ny iraka nampanovina azy dia ny ampiavana ny olona amin'Andriamanitra. Ny fahotana ny teraka fisarahana, izay fisarahana izay teraka fahafatesana, dia sitraka Andriamanitra ho tafasaraka amin'ny olona, sitraka Andriamanitra ho very ny olona, satria rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona dia very. Dia naniraka ny zanany izy hampiavana ny olona aminy.
ny olona tsy mahay manatona n'andriamanitra iny mbola mafisina foana ary zay ny filazantsara manambara fa isika tsy mahay manatona n'andriamanitra fa andriamanitra no nanatona tsika tamin'ny alalan'ny zanany dia niara-nonona tamintsika tamin'ny alalan'ny zanany zay tonga zanak'olona dia nanolotra ny ainy amin'ny maha-olona azy niaritra ny fahotantsika mitondra ny fahotantsika rehetra amin'ny maha-olona azy fa nandray lay fitsanganana tamin'ny maty ary izy mihitsy no nitsangana tamin'ny maty amin'ny mahandriamanitra velona azy satria tsisy mahatanteraka ny asa famonjeny io raha tsy sady andriamanitra izy no olona zany mato tsisy afaka amonjy atsika afa-tsy jesosy kristy ihany satria izy ihany no manana nireo toetra anankiroa ireo sady zanak'olona no zanak'andriamanitra zay le oios zanak'andriamanitra izy tonga mba hamonjy antsika ary izy ny teny tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako dia nahakan'izay toerana amin'ny mahazanak'olona azy zay izy nefa izy koa dia zanak'andriamanitra mba hatateraka le fampifandraisana antsika amin'andriamanitra amen.